Ny fampiasam-bola betsaka kokoa amin'ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana no isan'ny antoka isiany tena fampandrosoana raha toe-karena sy ny sosialy eto Madagasikara izay manodidina amin'ny 5.3% ny PIB eto Madagasikara ho ny faneho-kevitra ny ety solombavam-bahoaka Rajerison Antoine manoloana ny volavolan-dalàna amin'ny feno teti-bola mpanjakana sy mpantsina ho an'ny taona 2024. Tsy tokony atao ambany zavatra io sehatra io izay miantoka famelonana asa goavana sy ny fampiakarana ny famokarana izay miantoka ny fiakaran'ny karama sy ny fampianarana ny fidangana ny vidim-piainana ka mila arindra izany raha ny fanazavana. Raha tena hijery sika amina resaka développement économique et social ary tena hoe mipetraka tsara dia mila manao investissement betsaka kokoa tsika ary mampiasa vola ngeza kokoa ao anatin'ilay antsontsika hoe secteur d'activité primaire izay mitondra 35% PIB atsika amin'izao fotoana izao. Io zavatra io matetika lasa ambany zavatra nefa tena zava-dehibe raha miakatra mantsy ny PIB antsika mazava ho azy fa misy création d'emploi ngeda be zay mazava ho azy fa betsaka ny olona miasa mazava ho azy fa be dia be ny calcul rehetrarehetra afaka atao ao anatin'izany tahaka ny hoe fampiakarana ara-drariny ny karama mampiasa mpanjakana satria raha ohatra ka tsy miakatra ny production nefa miakatra ny karama mampiasa dia lasa tsisy valeur ilay vola eny am-pelantanany ireny fa lasa hiakatra anaraka an'izay koa ny vidiny entana rehetrarehetra rehefa avy eo. Raha ohatra ndraika mifanohatra amin'izay ka miakatra ny production nefa tsy miakatra ny ataontsika hoe karama dia ny vokatra izay ihany koa dia fantatsika fa lasa miteraka inflation sisitsika na fiakaran'ny vidim-piainana daholo zany rehetrarehetra any ary mila akajiana sy arindra daholo zany rehetrarehetra any. Tsy tokony adino ihany koa anefa ny fijerena ireo sehatra hafa ankoatra ny fambolena sy ny fiompiana toy ny tontolo ny fanabeazana sy ny fahasalamana izay mandray anjara ihany koa amin'ny ari-karena vaobe eto Madagasikara ary manana lanja ambony indrindra mihoatra ireo sampandrara samihafa mitondra vokatra mavaingana eo amin'ny fiainam-bahoaka ho hiatrany solombavam-bahoaka Rajerison Antoine. Tokony azo adino ny fijerena andreo ataontsika hoe secteur d'activité secondaire sy tertiaire io satria isany mitondra be ihany koa ao anatin'ny PIB atsika aloha nefa mazana tena adino ary tsy azo adino ihany koa miandran-dalana amin'ny primaire ilay ataontsika hoe secteur social ao anatin'izany ny éducation ny santé sy ny ataontsika hoe resaka protection sociale amin'ny ankapobeny mihitsy zany ao anatin'izay. Ny olana matetika dia lasa any amina secteur d'activité tsy mamokatra lay vola takan'izany ny institution tahaka ny assemblée nationale présidence ny primature ary tena mbola teneniko foana ty ary antitra niteriko foana hoe fa maninona ny ministère en finance no mitelona vola be mifanindra amin'ny ataontsika hoe ny éducation nationale nefa ny karama mampiasa rehetrarehetra efa naafektena any amin'ny ministère tsirairay avy tsy ao anatina resaka mamokatra nefa zany dia miteraka fahasahiranana ho antsika ihany koa ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Mbola mijanona ho vinavina fotsiny hatreto ny volavolan-dalàna ny teti-bola mpanjakana misy anefa ny teti-bola mamaritra ny tena fandaniana raha ka ny asa vita izay mety ho latsaka ny 10 isanjato ny teti-bola voafaritra ho an'ny teti-bola mpanjakana ka isan'ny olana anatin'izany dingana amin'ny fanatanterahana ny asa amin'ny fahafahana mampiasa ireo vola ary lasa miteraka kolokolo samihafa izany ka tokony isy fantsina sy fanamboarana mba anafainganana ny fanatanterahana ny asa ho hiatrany solombavam-bahoaka Rajerison Antoine. Zavatra tsara ho fantatritsika ihany koa ankoatran'ny hoe fandefasana an'ilay vola makany amin'ny ministère rehetrarehetra dia misy ilay ataontsika hoe loi de finance zany io zany ilay ataontsika hoe prévision io vinavina amin'ny vola mety hiditra amin'ny fanjakana ary vinavina amin'ny vola mety ho lanian'ny fanjakana. Fa misy kosa ilay loi de règlement zany hoe ny tena volanidra tamin'ny fanjakana ary ny tena fandanin'ny fanjakana rehefa avy eo. Raha jerentsika io resaka loi de règlement io dia raha jeriny ministère de l'agriculture manokana ohatra tsika dia tsy midépasse ny 50% mihitsy io vola laniny io. Zany hoe raha mahazo arizato io zany dia tsy mihoatra ny 50 ny vola laniny. Meko ohatra tsika tamin'ny année 2024 zao dia par rapport amin'ny resaka RPI na ressources propres internes fanjakana vola mpanjakana mihitsy zany tsy mihoatra 7% vola lany amin'ny ministère de l'agriculture ao anatin'ny année calendaire anankiray. Miarabanareo za moa zao vao nieny kely teo dia ohatra ny hoe novadibady ny vahiny dia miarabatika rehetra no nieny bary tombona zay tsita maso inotsika zay ny atao fomba zavatra tsita nefa ary io dia andriamanitra fitavana soa ihany le olona mpamindra fohy bola eliko fa izao deny an'afa tsisy mafantatra ny rehefa avy eo ny programa arany ray sekonda vita vola izao zany bahitsy zao marefa ozy le vahiny mato vahiny dia ny eniko teo marevo fampitolaka dia tena sy message keo atsinjanany any eto ny zavatra
nany fotoana koa mba izarako so ihany fa tenao so ihany re olona mazisokila so ihany fa misy izy ary Andriamanitra fitiavany mamindra mela eloka satria molo vovony ny firenena voafidy nanao matiny tompony feno arena ny arena tisitsy zavaboary inona na fiteny iny kolotsaina apiaky fa manintsika ngisitra zany mivady ny golopy satria tsika lavitazy fifandraisana ny mpahazy zay ny akabiazany malagasy fa tsy matahotra tsika ohatrantsika hoe tsy mahalala ve sa modyfanina la isy tetilita zany hoe mozabe zany fanteny manao an'izany olona tsy mirarany tikamano zany la isy tetilita asorona aloha nefa mandrapa tonga zany mbola sato zany mbola misy fandresendahatra be ie fa nokevitra moa tena ataony teo fa tsy tena misy hoe fanontaniana fa toizana ny situation am'izao fotoana zao mbola hiditra kely hoe ny syndicat sy ao anatin'izao hoe vanim-potoana misy atsika izy hoe resana concertation nationale ataizany mifandraisanjaranareo firosoanareo manaonany amin'ny ataontsika hoe ny politika ny asa sy ny fampananana asa amin'ny ankapobeny fahitanareo azy ny lalàna misy am'izao fotoana zao hoe mba hafana voalohany miaro ny asa faharoa nanao an'izany ame sehatra kokoa mba hivelaran'ny asa amin'ny famoronana asa fampirisihana amin'ny famoronana asa zany hoe reo mpampiasa vola sy ny sisa efa tao anatin'izay ataontsika hoe fotoana izay efa mba milamindamina ve ny syndicaliste am'le resahana teo efa mba hoe mba mifanakaiky kokoa mba efa mba mitovitovy tadin-tokanga tsy tena hoe mitovy tadin-tokanga moa zany fa hoe mba efa tsy de le raisina fahavalo loatra sa mbola misy syndicaliste tavela any anany tsy haiko voafonja am'izao fotoana zao ny raha jirama moa zao ny tena nafanapafana be mihitsy faraparany teo iny fa atao aorianany reny manao ahoana reo le mpitarika syndikaly zany mbola misy voataritarika any ambadika any ve sa efa mba tonotony le fanenjehana raha iny sarana songadina tamin'ny voalohany volana be iny aloha amin'ilay fiaraha-miambona antoka ny syndicat sy ny fanjakana dia efa mizotra makano tsika io ary ny mitandro an'izay mihitsy ary ny tena tsy mora ny hoe efa tena milamina ve ny syndicaliste sy mpitarika syndicat tsy misy fitoniana mihitsy eo amin'ny syndicaliste raha mbola mandrea fa mbola miaina ao anatin'ny tsy falavorariana sy tebotebo lava ny mpiasa voaetsika no miresaka le hoe mpiasa ny sodiady voaetsika no miresaka am'le hoe miandry ny didim-panjakana momba io karaha mahafarany ambany io ny mpiasana amin'ny tsy miankana ka raha am'izay lafiny izay ny tena tebotebo sy ny ahiahan'ny mpitarika syndicany de le hoe ny tsy falavorariana sy ny fahoriana menjadiny mpiasa malagasy iray manontolo ka ny fitoniana sy ny filaminana sy ny fikelabonana zany aloha de tsy hisy azany mihitsy eo amin'ny mpitarika syndicat fa le tena tranga mahery vaika be sy le mahery setra be zany aloha zany zao no azo eritreretina sy azo inona fa tsy anjady amin'ny mpitarika syndicat fa mba hisokatra foana ny dinika ifanaovana arak'izay fandraisahana teo zay ny fahitan'ny olona ihany koa ny syndicat de hoe indrindra fa mpitarika syndikaly zany de akoatran'le tombotso ho an'ny mpiasa sy ny fiarovana ny asa amin'ny ankapobeny de hoe de davana toerana le izy refama de rehefa mijery tokoa izy zanao taorianan'le raha 2009 de io ary fa nahazo azo toerana daholo na le filohan'ny CCM ary nisy fotoana izy hoe tena ato anatin'ny ty sehatra syndikaly ty no ahafahanao fa lasa ministra ihany izy ny atery vao ihany no nilaza atao aminao ny zavatra zay nanjo chef de division atao amin'ny CNA toerana le zany satria tenena amin'ny alalan'ny arrêté zany fa mampitarika syndicat ange de voataka teo ny fitariana syndicat zany na fananganana syndicat tsy voatery hoe hitazonana hitadavana zay fa mety averyseza koa ary zay lafina anankiray ny syndicat nanorenana ny syndicat raha hatrany amboalohany ndo tsika anangana syndicat hitadavan-tseza de ady tsy vita ary tena fifandrotehana enatenatenany ny zavatra njo ampikambana ao anatin'io syndicat io ary manakevitra am'izay de aloha tonga de manangana toko politika fa saigny izao rehefa manangana syndicat ianao ary zay moa no antony nanehoanay an'ity le hoe folo taona ty anisany
satria tsy mbola nisy fipahatitana atao, mbola tsy isy ady tao, mbola tsy isy fisavorotana atao, satria samy mahafantatra ny rehetra fa rehefa manangana syndicat ianao de ireto ny iraka ampanaovana anao ary tia ny vina soritanao sy ny tanjona hotratrarinao. Fa sa izao kosa tsy mety ary fahotana raha toka syndicalista nomena andraikitra eo amin'ny sehatra fitantanana ny raharaham-panjakana. Miaina amin'izany zany zao ny filoha nasionalinay teo izy miara-tà mihitsy. Fa izaho milaza aminao fa raha ohatra kosa ve ka anangana syndicat hitadavana seza de everinao fa tsy de mbola ohatr' zao ny iainan'ny syndicat na mbola naharitra 10 taona ohatr' zao ny SSM. Fa ny zavatra apetraka kosa nefa rehefa mba voatendreo amin'izany andraikitra zany ny mpitarika syndicat na mambara syndicat de manamora no adidiny voalohany, manamora ny asan'le syndicat satria tena izy mihitsy zany zao no mitondra an'le faneva an'le syndicalista raha ny ministra manokana no resaka eo anatrehany fitoram-panjakana. Ary efa hitanay soritra mihitsy zany toe-javatra zany fa raha to ary io mantsy mahatonga an'le zavatra manahirana. Misy alay-pana tamin'izany ake mpitarika syndicat sasa fa tsy nakay zay voatendry vetivety teo de inona indray nataony le syndicat ny purany ireny raisiny fahavalo ady tsy vita fa fandrotehana ohatran'ireny inyreny. Ka zay nanovanay foana isaky mitety an'ireny toerany ireny hoe tsy fady ho an'ny syndicalista ny mitana toerana amin'ny maha teknisiana sy maha olo-pirenena azy. Fa raha to kosa ka ianao indray no sakana ho amin'ny fampandrosoana an'izay syndicat rehetrarehetra misy eo amin'le toeram-piasanao ka ampiasain'le mpampiasa ianao na ampiasain'le be anao ianao hoe manahirana reto syndicat reto fa mitaky lava tsy sy farany de ianao no ataony boky émissaire ao anatin'izay de ianao le ataonay mihitsy hoe fahotana mahafaty overany amin'ny hafabe. Zay zavatra niraisinao zay ka tsy fady io tompoko raha tsy zany tsisy anao syndicat ny olona mety mbola manantena promotion. Mety malina ny olona ihany izy fataontsika alohan'ny idirantsika amin'le 10 taona rehefa avy eo amin'ny tapany farany firifiry eo moa zany zao ataontsika mandrafitra an'io mivondrona zany mivondrona syndicat mivondrona ao anivon'ny SSM. Volana syndical tokoa le izy satria zay ma solidarité syndicale de Madagasikara azy ny eo amin'ny ministère aloha zany izy de ataoko hoe ministère vitsivitsaka fa sisany tsy manana solitena syndikaly ao anatin'ny SSM. Ny eo amin'ny sehatra semi privé ataontsika hoe semi privé dia ao anatin'izany ihany koa ny mpiasan'ny CENI, mpiasan'ny CENI ny mpiasan'ny Arteka, ny mpiasan'ny syndicat mpiasan'ny CNAPS. De any amin'ny sehatra tsy miankina tanteraka ny orinasa afakapa de afaka miteny ireto orinasa amin'ny sehatra tsy miankina reto to STIM, UGTM, FISEMAMIA zay mitambatra zareo anatin'le hoe syndicat maray feo. Raha ireo zany no atotaly de rehefa manao ny présence zay mahita trano hoe eo amin'ny 5.70 eo ny isan'ny syndicat de base na syndicat fototra ao anatin'ny SSM. De rehefa nahazo an'le fahalalahana moa zany rehefa mba niaina tao anatina fahalalahana zahay mpitarika syndicat ny SSM dia nanitatra sy nanangana ny tany amin'ny faritany araka le fafangatahany zareo any dia mitomomendalana trany io SSM io. Eny ary. Iato kely minitra vitsika de manao ny fandaran'ireo rinjay ary.